Marika Ravalomanana mivady vita vaksiny fatra fahatelo. Trabona mitoby eo amin'ny gymnase Akorondrano miaritra manaina ny fahavoazana tsy maintsy miaritra. Antoko-tsiky Madagasikara ny santatra ny fanampinan'ny Trabona tetsy Akorondrano Andranomahery. Amikafaly indray no ianako aminao anatin'izao fotoana ny fampalalambavany MBS amin'ny ity takarivany alakamisy fa 20 ny volana janoary ny taona 2024 ity tomboky lahy sy tomboky vavy sy manolotra ny arabary manasanao anaraka ny fotoana ny vavao hatramin'ny farany. Nanao vaksiny fatra fahatelo any androany ny flo Marika Ravalomanana amin'ny vady taky ny mazatra dia tetsy Andraharo tetsy amin'ny Nations Unies no natanterahany izany tamin'ity androany ity. Asinandria Malala sy Tokra Marolahy. Maneo ohatra tsara ho an'ny voaka malagasy hatrany ny flo Marika Ravalomanana mivady sy ny fianakaviany. Vao afaka maly no nekena ny fanaovana ilaintsona hoe dose boost na ilay fatra fanampiny amin'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ho antsika eto Madagasikara. Tsy ny andro ela fa androany ihany dia efa niroso tamin'ny fanaovana fatra fahatelo ho an'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ny flo Marika Ravalomanana mivady. Mampiseho an'ity carte de vaccination ity zay efa navita ny 3e dose androany ary tena misaotra sy mankasitraka an'ireto mpitsabo reto infirmière reto tonga aty zareo manampy ary manentana antsika ary misaotra koa reo fireneny dehibe zay manampy a Madagasikara tony hoe fanomezany tony le vaccine eto tony zay mahatonga misy karazany azy misy zao le AstraZeneca tamin'ny voalohany ny faharoa ty zany zao le Pfizer zay anisan'ny tena topy na le tsara indrindra dia raha milahy manontany aina reo olona ambony manao vaksiny reo raha manao mission tsisy anankiray amindreo zay tsy manao vaksiny satria tsy tafiditra any Eropa ane raha tsy efa manana an'ilay inona izy misy puce zay jerevandrareo amin'ny passeport na amin'ny le carte tokony anetana tsy sitrany fanafody rokanto ty na sitrany zavatra hafa ty ihany vaksiny ihany atao fa nareo le mpitsabo rokanto reny koa tonga ava ty manao vaksiny fa disy be zany mbola manentana malagasy mihitsy le marina vaksiny ny atsika vao 3% raha be indrindra dia maherika ambala izy zao ny olona fa 40% ty Afrika efa 80% ny any Eropa ny tena mandeha indrindra ny Israeliana ho azy firenena matanjaka indrindra sy manam-pahaizana indrindra mahitan'io efa manao ny 4e dose izy dia ty zany zao fa efa 3e dose ty taona ity dimy volana dia efa afaka manao an'izy zay zany zao tamin'ny 17 septembre angamba nanao an'izy farany dia manao an'izy indray zay zao mety ka dia ho an'ireo le mbola misalasala sy mbola matatahotra tonga avy nareo manao vaksiny fa tsy maninona mihitsy io ary mino fa misy toerana fanaovana vaksiny any amin'izay manakaikaiky anareo rehetrena tsy voatery hoe ary na ary fa dia misy toerana efa karakaraina anaovana azy dia miantso mpitondra fanjakana koa fa tena ndraikitonareo nge zany mba manaova fanentanana raha zao ny olona satria manjary misalasala izy hoe ahoana ny tompona ndraikitra raha tsy manentana akonao no zay andeha hoany entany ny olona. Tsy misy fampandrosoana vanina mihitsy eto Madagasikara raha toka tsy manao vaksiny avokoa ny ankamaroany malagasy ho iatrany ny flo Marika Ravalomanana. Ny tompo-pahasalamana rehetra afaka manampy maimaim-pona ka dia samina reo mieritreritra tsara malagasy isika malagasy hoa ohatra ny olona latsaka ny andavaka antsana mangitsingitrika ny fahoriana sy ny fahasairanana ny zavatra atao aingana daingana aloha dia manavitra ny aina inona ny fanavotana an'iny atao vaksiny izy aloha mba tsy hifamindra atao vaksiny izy mba ho salama aloha dia mena sakafo izy dia ampiakarina amin'izay izy rehefa avy eo dia efa ampiakarina izy miasa miaraka amin'izay afaka amintsika mampandroso zay la zay mijoro aloha azony ny aina fa ty tena miparitaka be raha vao tsy mitandrantsika be loatra antsao izay mandeha inina voizina momba andreo vaksiny fanefitry ny Covid-19 ireo. Nanamafy ny mpitandrina iray izay nanao vaksiny ihany androany fa tsy misy atahorana mihitsy ny momba n'ity vaksiny ity fa tsao ny betsaka.
Toetran'Andriamanitra izahay satria tao anatin'ny fotoana izay nilalovanay ny atrehanay ny aretina coronavirus voalohany indrindra tamin'ny taona 2022 dia narovan'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra kanefa manoloana ny zava-misy izay atrehantsika ankehitriny dia manentana antsika rehetra izahay ny amin'izay ahafahantsika mitandrina ny fahasalamana ahafahantsika ihany koa miatrika ny zava-misy izay tena anjara biriky raisintsika eo amin'ny firenena malagasy ny amin'ny malagasy iray manontolo dia manentana antsika rehetra mba hanao vaksiny sady fiarovana ny tenantsika no fiarovana ny hafa ihany koa. Men'Andriamanitra antsika raha teo ny fahafahana ao amin'izany satria ny soratra masina moa dia mampianatra antsika mandrakariva ny amin'izay tokony hitandremantsika ny tempolin'Andriamanitra dia ny tenantsika izany ka anankiray amin'izay hiarovantsika ny tenantsika sy fitaovana anankiray izay nomeny tompo antsika ny ahafahantsika manao vaksiny dia manentana antsika malagasy rehetra tsy vaky volo mba hanao vaksiny. Efa misokatra amin'ny toerana rehetra moa ny sehatra ahafahana manao izany vaksiny izany dia manantona ireo mpitsabo sy ny tompon'andraikitra rehetra mahakasika an'izany isika ry havana. Amafisina hatrany fa miaro ny olona iray tsy ho tonga any amin'ny tranga misy fahasarotana na ilay antsoina hoe forme grave ny vaksiny. Maro ihany koa ireo vaksiny azo isafidianana tsara ho antsika eto Madagasikara izay maimaim-poana avokoa dia ny AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer ary ny Janssen. Inena Laura Valmanana ihany koa moa dia anisany manentana ny malagasy rehetra tsy hankanavaka mba hanao vaksiny fanefitra ny Covid-19 sy ny salasala mihitsy araka izany izy nanontany mpitsabo araka izao fanazavana izao. Manentana ny renim-pianakaviana indrindrindrindra amin'ilay fanaovana vaksiny satria tsara ho an'ny taranaka faramandimby ilay izy dia ampahafantarana koa mbola fahasoavan'Andriamanitra hoe maimaimpona ilay izy fa tsy alovola dia manenta entany daholo ny manodidina. Izany dia hoentina mahazony olombelona koa tokony hajaina hoe samy mifanao vaksintsika rehetra mba hifanajana miara-mipiarabelona. Amin'ny mareny amin'ny tena aloha dia nanadiady tsara mihitsy hoe inona avy ny tsy azo atao dia ozatra zareo hoe ny mpampanao vaksiny izany entany ny vehivavy ozy izy fa na amin'ny mampinono na ny bevoka na mitaizana aretina dia mahazo manao vaksiny daholo tsisy atahorana. Vao mainka ara manampy antsika amin'ny fahasalamana rehetra amin'ny fiarovana ihany koa. Eo amin'ny pejiny finoana dia nisokatra androany jobily fankalazana ny 520 taona na mpitandrina sy ny 10 taona na taleny toeram-panomanana mpitandrina tao amin'ny TPM Ivato any Razafy Arso Juliette mpitandrina mivady tontosa androany araka izany fanompom-pivavahana ary tonga nanatrika izany sy teny Ivato ny filomarika Ravalomanana mivady. Asinandria Malala sy Tokatra Marla. Samina vita be teo amin'ny asa fanomponan'Andriamanitra teo amin'ny tantarany FGKM na ny filomarika Ravalomanana na ny pastora Razafy Arso Juliette. Raha tsy laza fotsiny afa-tsy ny fananganana ity ivitoeram-panofarana Goavambe ho mpitandrina Etsivato sy ity fiangonana TPM Ivato ity isika. Anisan'ny niara-ny salata amin'ny filomarika Ravalomanana izay angady sy vinahitana ireto trano sy fiangonana ireto ny pastora Razafy Arso Juliette. Ity farany izay mankalaza ny jobily volafotsy 520 taona na mpitandrina sy 10 taona na taleny toeram-panomanana mpitandrina TPM Ivato. Io pasteur ataontsika jobily androany io pasteur mahafantatra tsara anahy izy mahafantatra azy koa Juliette vao anomboka an'ity trano ity ianao io le trano io izy mba hanao le président gaga anaovana inona izy tika izao ny jobily apliko izy isaky ny tonga eo dia eo foana izy raha ohatra zao mieritreritra anisina indray anjara lehibe dia lehibe indrindra tamin'ny fanaovana an'io toeram-panomanana ngeza be io izy dia amina miliara be io nanaovantsika azy izy ny nanampy tondra-bavaka izay tarery resaka ao izy ny nameny rano nameny jiro navitanan'io ka rary ny sintsiny loatra raha mba miteny izay anjara tokony ho tenenitra ao hoe raha navitan'io tsika ho an'ireo le mpiomanao mpitandrina tokony mba mavita ho anazy keo io plan io tsina natao tany États-Unis tany io natao niaraka tany PSI tany amin'ny presbyterian tsaraka niaraka tamin'ny daniny dia anaovana tena mba manaraka an'izay keo izy tena anaovantsika izy anampy Nisokatra androany moa ny fanompom-pivavahana ho ny fanokafana ireo jobily ireo
ary tonga nanatrika izany ihany koa ny filomarikaravany manana mivady na dia avy nanao vaksiny fanefitry ny covid-19 fatra fahatelo aza. Miaina anaty fahasairana tanteraka kosa ny Trabona Mitoby ao amin'ny gymnase Ankorondrano amin'izao fotoana izao ny aretina mamely ny fahasairana tsy lazaina intsony tsy misy azo atao fa tsy maintsy miaritra ho ny fanazavan'izy ireo mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana ny Traboina mba hijerena akaiky ny fahavoazany ando miaratiana sy Manorandre Malala. Zazamambehivavy ny ankamaroan'ireo Trabona Mitoby ety amin'ny gymnase Ankorondrano efa saika feno tsy misy toerana ny tongotra intsony eny ambany samy manao izay mampety azy ny tsirairay eto tsy voady intsony fepetra sakana edina amin'ny valana aretina tsy misy elanelana fa zara raha misy dabohana mafy ny ainana ny fahasahiranana mamely tsy lazainy intsony ny aretina hoy ireo sendranay ireo zaza tsy ankizy no tena mitondra faisana manoloanjany maro amin'ireo Trabona ety no tapaka karama tanteraka ary misy ireo mbola manohy ny fivarotana mba azona vola kely ny atoandro mitady sakafo any ivelany raha misy ny ariva kosa miverina tahaka ny rehetra ety amin'ny toerana voatokana mikorontana ny fandaminana tsy misy fitsinjovana ireo marefo hoy ny sasany tsy voady intsony maolona 3 andro izay no janonana tety asaingy tsy mbola nisy hatreto ny fandraisana andraikitra entitra raisiny mpitondra fanjakana any masaka ny alina noho ny zaraina misy mihitsy azy ireo tsy mahita rapaka fa miandry izay katonana eo taratrany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra hoy izy ireo ka miandrandrany sy ny fandraisana andraikitra faran'izay aingana ireo Traboina. Ohatrana zao karama manasalama dia zao avy zao mirana tsy mahita karama sasalama izay nefa ohatrana zao manano tena za mbola mamelona ny zanako dia ohatran'izao zany zao ny ataonay satria izay sady ny karama manasalama no mivarotra nefa n'ilay fivarotanay eny tambary eny dia dobo rano be dia mandra-pahatonga n'ilay fanampiana kely atao Trabona zany dia tsy maintsy manao varotra zavatra kely ohatr'izao aloha ny ataonay eto satria tsy hitanao tsinona izay amelomanao ny zanako ao efa nanome anarany aloha zany efa nanoratra zareo dia tamin'ny alina efa nanao sakafo masaka ry zareo anay vary sy laoka no nalaina tamin'ny vilia teo fa resaka fizarana aloha zany zao mbola tsisy efa 3 androandroany izay fa mba mangataka ny voalohany indrindra aloha ny filoham-pirenena Iany Rajoelina tokony mba hijery akaiky anay satria tena mijaly izay madama tena mijaly be izay eo amin'ilay fanohananay zany satria izay zao raha misafidy hoe alohanay any an-tranonay ihany aloha satria ato na ny toromasonao ary tsy ampy fa ny rano makeny aminay efa atraty ny rano dia eo amin'ny tsena fivarotanay koa tsisy fivarotana dia alohanay zany miatra aty satria na matory ao trano ary tsisy atoriana intsony ao reto fotsiny izao ny vindiniko avy any an-tsena zany apetraka eto ary eto aloha sitranena dia mba hoe sakafo kely ny-janako ary satria izay mbola tsisy fanampiana sakafo mba mihinana kely ihany fa tsy dia misy fahitana hoe ty olony ty antitra ty na izao mba fahasairana namazo an'ity za tena marary mihitsy ny any efa mifitsaka eto dia tsy misy mpikarakara ty zavokely fitiziko mba sahirana amin'ilay zanany fa raha zay fikarakarana tsy misy faharoa manarakaraka ny fanampiana zany dia tsy misy mihitsy ny aminay tsy misy mihitsy fa dia ohatran'ny hoe vitan'ilay vary kely ray vilia kely fotsiny kamba no atao etika za raha misy kely an'ilay ray vilia kely hohaniny fa ny fikarakarana nohatran'izay dia tsy misy zay misy zavatra zao marary ange zao tena marary mihitsy na ny tratrako na ny lamoso dia tena marary mihitsy aho inona raha nanao azo atao za aloha dia tena mitaraina mihitsy ny afa za tsy misy mpikarakara tsy misy ohatra ny ataon'ny olona ambany zavatra ny manano tena aty raha manana fidiram-bola tsy hijaly ohatr'izao madama eto raha tonga dia samy midabodaby teny fotsiny amin'ny alina dia samy manao izay dabodaboa alohany fa tsisy fepetra tsisy izany tonga dia mitamba be eo dia samy midabodaby teny daholo tsipitsipinary amin'ny atandro dia ny hariva mody matory dia rehefa tsy miasa dia miala an'ilay rano any dia mipetraka ohatr'izao aty dia ameany efa tsy ahafahana mikarama mbola plisy Trabona tena mijaly ilay vahoaka tena mijaly tena fa miantra manaina ny fijalian'ny vahoaka surtout ilay ankizy tena mitondra faisana. Raha ny vaovao dia zazamena vavy iray no namony ainy alina tao amin'ny gymnase Mahamasina vokatry ny tsy fampiny rivotra ny tenany izay isan'ireo Traboina avy eny Anosy Andrefana raha ny tatitra sy ny tarimarika ofisialy vokatry ny oranikija ny voaka omaly alina avy amin'ny BNGRC
dia mijana ho folo nisan'ireo namoiny ainy nanomboka ny aliny 17 janoary tafakatra avalo amin'ny 7,707 ireo traboina nahita-piakarana noho izany ireo olona navindra toerana vonjimaika izay miisa 7,707 ary notsonjaraina eny amin'ireo toeram-pandraisana traboina vonjimaika miisa 20 tafakatra 3,3 ihany koa ireo toeram-ponenana dibidrano ary 7 nisan'ireo tranondrava sy niotsaka. Ny pejy ny fampianarana dia mba ho fitsonjovana ny mpianatra amin'ny mety fiainan'ny tampahaizana dia misy an'ny sekoly eny amin'ny faritra ivany manohy ny fampianarana na dia teo azy ny fanambarana avy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny amin'ny tokony ampiatrona izany mandritra ny 3 andro. Efa maro loatra ny fotoana tsy nianarana tato aty ho ny tompon'andraikitry ny sekoly tsy miankina iray antony anohizana ny fampianarana amin'izao fotoana izao. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andra Kotomalala. Misy amin'ireo sekoly eny amin'ny toerana voasikajo ambany tanàna eto amin'ny faritra Analamanga no misafidy noho ny fampianarana na dia nisy aza ny fanambarana nataony teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny talata 12 desambra lasa teo mahakasika ny ampiatrona ny fampianarana mandritry ny 3 andro. Ireo faritra voasikajo faritra mena sy mavo amin'ny fiakaran-drano sy ny mety ho fiotsahan-tany no tafiditra amin'ireo tokony ampiantony ny fampianarana ireo. Tafiditra ao anatin'izany eny Akorondrano Andranomahery, Antomadinika 3G Hangar, Ilany Vatoapasika sy ny vohitry Manjakamiadana sy ny manodidina. Ho an'ity sekoly iray eny Akazomanga izay nanaovana fanadihadiana ity izao dia nisafidiny anio fampianarana ihany izy ireo na dia voasikajo faritra iva zany misy azy. Antony anohizana amin'ny fampianarana mba tsy hampiana ny tahampahaizan'ny mpianatra. Raha ny zava-misy teny an-toerana nefa dia tsikaritra fa vitsy dia vitsy ireo mpianatra tonga any an-tsekoly. Maro amin'ireo mpianatra no traboina ka izay no mahavitsy nisan'izy ireo hoy ny tompony andraikitra. Zahay eto amin'ny Lagrasy aloha dia mianatra izay hatreto. Fa manaraka tsara ny fandaminana izay efa napetraky ny tany amin'ny Cisco, ny Antananarivo renivohitra. Ny ankamaroanay aloha dia tena trabona. Ny ankamaroan'ny mpianatra dia trabona satria izay ety amin'ny faritra iva dia manodidina anay ety zany dia presque hoe any Andraharo ohatra zao misy ny any Andranomahery ny Akazomanga Atsimo tsara masay ihany koa misy. Ny tahampahaizan'ny ankizy aloha dia mety misy olana kely ihany izy amin'izay mety mihemitra kely ny ankizy satria efa nisy zao le hoe fiemora ny fidirana iny. Zao indray hoe tsy hainay le hoe tsy mianatra fa tratra ny traboina dia misy aloha le fiemorany misy zay. Nozaraina roa kosa ny mpianatra, ao ny mianatra maraina ary ao kosa ireo mianatra amin'ny tapany hariva. Ny mpampianatra ihany no mandrindra ny fizarana ny sokajin'ny mpianatra raha ny fanazavana trany. Nisy fiantraikany ratsy teo amin'ny tahampahaizan'ny ankizy, indrindra fa ireo mbola any amin'ny kilasy ambany ny fahatapatapahan'ny fianarana foana tato ato. Mizara roa ny lakilasy anankiray dia misy ny atsasany mianatra maraina dia ny atsasany mianatra hariva. Geste barrière dia tena piarina tanteraka mihitsy iny. Tsy maintsy manao artava ny mpianatra dia eo ihany koa le hoe entanina mandrakariva zany izay vao miditra ny sekoly dia efa entanina indray aman-dreny rehefa maka mpianatra tsy maintsy atao izay zavatra izay. Tsy alefa mianatra ary tena soratanay mihitsy ny tableau hoe raha fantatsika hoe misy le soritsoritra aretina dia aleo tonga dia manantona dokotera avy hatrany. Dia izay koa mila taratasin'ny dokotera rehefa hoe manapatapaka matetika le ankizy. Raha ny fandaminan'ny sekoly dia tsy mianatra fa maka entimody any ampianarana fotsiny ireo mpianatra trabona. Ity sekoly tsy miankina ity izay ahitana mpianatra manodidina ny 700 eo. Akoatra ny eto an-drenivohitra dia misy 370 ny olona trabona vokatry ny Oram Kids nandritra ny 3 andro tao amin'ny renivohitra faritra Betsbook, tondraka ny rano ao amin'ny fokotany Antaninandro sy Ambatofotsy ka mandeha lakana ny mponina amin'ireo fokotany ireo. Trano miisa 270 sy 500 kosa ny dibirano tanteraka ao Mahazoma vokatry ny barazy vaky ao amin'ny renirano kely Mahery raha ny loharanom-baovao hatrany. Eo amin'ny vaovaony mety ho toetry ny andro dia inona ny fiforoanan'ny rivo-doza ao amin'ny ranomasimbe indiana amin'ity farany herinandro ity araka ny tomban'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro eny Ampandrinomby hitoetra amin'ny farany herinandro eny koa moa ny rotsakorana amin'ny faritra maro akoatra ny ilany atsimo sy atsimo andrefana mety hiakatra tampoka ny rendrano ary ahina ny fiotsahan'ny tany ka mila mitandrina ny rehetra fa indrindra ny eto afovoantany sy avaratra andrefana ny nosy.
nisy ny fanambarana ofisialy nivoaka omaly fa i Madagasikara no ampiatrano ny andiany faraiky 12 amin'ny lalao-nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana amin'ny taona 13 araka ny loharanom-baovao dia i Maldiva no tokony ampiatrano ity andiany faraiky 12 ity saingy noho ny valanaretina Covid-19 dia nilaza ny tsy ho afaka mandray izany izy ireo ka dia i Madagasikara no voafidy andray ny lalao. Eo amin'ny maresaka iray sampirenena kosa indray ary dia makasika indrindra ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 amina firenena maromaro any Europa no iompana anty fanadihadiana ity. Nzavandre Mahefa sy Tahiriny Aina. Tsy mitsamiakatra ny tahan'ireo olona voan'ny Covid-19 ao Europa amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny androany ohatra dia nahatratra raha hetsy nisan'ireo tranga vaovao atao Allemagne. Tranga izay voasikajo anisany ambony indrindra tany an-toerana nandritra izay nisiany valanaretina izay. Mitombo isan'andro ary laharana ny fanaovana fitiliana eny amin'ireo toerana voatokana ao amin'izany. Milaza ny andray fepetra ny ministry ny fahasalamana ao Allemagne ka anisan'izany ny tsy maintsy anaovany tsirairay vaksiny manomboka amin'ny herinandro avy izao. Any Angletera kosa nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Prime Ministre Boris Johnson fa tsy antery intsony ny fanaovana arovava sy ny fitondrana passe sanitaire amin'ireo toerana voakasika izany manomboka ny 17 Janoary avy izao. Tsy antery intsony ihany koa ny fanaovana télétravail ho an'ireo orinasa any an-toerana manomboka amin'ny daty io. Mila mahay miara-miaina amin'ny valanaretina isika ho kosa ny sekretera mpanjakana miadidy ny fahasalamana any Angletera. Raha ho an'i Poloina kosa indray dia feno avokoa ny hopitaly rehetra matsiaro reraka ireo mpitsabo sy ny mpiasa ny fahasalamana. Manay mafy izy ireo fa mety tsy araka intsony ny toeram-pitsaboana raha toka mbola misy indray ny andiany manaraka. Toy izay ihany koa ny ao Frantsa, tsy mitsamiakatra nisan'ireo marary miditra hopitaly. Tsy latsaky ny efatretsy ny tranga vaovao isan'andro. Mandravarava araka izany ilay variant Omicron any Europe amin'izao fotoana izao. Vaovao anisan'ny songadina ho any androanany koa dia nanolotra fanampiana ho any mponateny ankoron-drano an-dranomahery ny teo anivon'ny antoko tiako i Madagasikara notarian'ny sekretera jeneraly ny antoko sy ny mpandrindra nasionaly. Vary no nozaraina tamin'izany mba ahafahan'ny mponina miatrika ny fiainany andavanandro. Andy Miaratina, Manorandre Malala. Mponina Tsabona amina sekretera miisa 5 mitetsy amin'ny fokontany ankoron-drano an-dranomahery no nisitraka fanampiana avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara androany. Taka izao mantsy ny fahavoazana mahazo ny mponina ety an-toerana vokatry ny fiakaran'ny rano. Sahirana mponina satria ny fiainana andavanandro sy ny fivelomana mihitsy no voakitika. Simba ny fitaovana ampiasaina ao an-tokantrano. Manampitrotraka izany ny fitadiavana izay tsy afaka tanterahina intsony. Tsy niandrela fa niazakazaka ny antoko tiako i Madagasikara nanolotra fanampiana ho vonjy rano vaky ho an'ireo mponina ireo. Ity ny faritra tena atao hoe anisan'ny faritra iva ary tena voakasika be amin'izay fiakaran'ny rano izay dia noho izay fasahirana ny olona izay natonga ny safidy voalohany hoe aloha ty no atao voalohany amin'ny mahavonjy rano vaky anazy dia santatra moa natao androany fa ny amin'ny toerana hafa mbola hodinihana miaraka amin'ny mpikambana ao anivon'ny antoky any. Sekretera 5 eto amin'ity fokontany ity no nanaovana azy dia ny zavatra nizaraina aloha dia vary zany. Vary satria vary raha malala izany tsy mila vary amin'izao ny olona rehetra vary foto-tsakafontsika malagasy moa dia fantatra hoe izay tsy maintsy ilain'ny rehetra amin'ny rehetra tsy afaka mandeha mivoaka mandeha miasa tsy afaka manao ny aktiviteny tsy afaka mitady vola dia vary no naterina tetỳ androany. Isan-taona dia saika miaina anaty tebiteby hatrany ny mponina ety amin'ny fokontany ankoron-drano an-dranomahery. Tozary tsy misy anefa fahoriana io an'ny fitondram-panjakana raha ny fananzavan'izy ireo. Fanampiana azon'izy ireo voalohany izao avy amin'ny antoko tiako i Madagasikara izao raha ny fanazavana trandry. Satria nahatsapa zany nareo misy pray aina mpikambana vahoaka malagasy ray fitivaky volo tonga eto amin'ny aty aminay no nahatsatra n'izao vola izao. Dia fiainam-ponina zany tena sahirana ny olona satria hanina hohanina na dadavin'ny olona raha tsy satria variana lasa taraiky ao anatin'le rano zany le olona dia tsy maintsy makeny amin'ny tsabona makary amin'ny gymnase miakatra ery dia na fotoana andanan'ny olona andeha hikarama raha zany tsisy nefa ny ianareo fiainana amin'izao ny dadavina androany hohanina androany mitady raha mbola tsy mahita dia tena sahirana zany ny olona amin'izao rano miakatra izao. Ny voly koa moa tsy andaniny izao hitanareo izao ny voly tratran'ny rano na hoe mpamboly ary ny akabetrahan'ny mponina na mpamboly ary ny akabetrahan'ny mponina zany dia na ny olona tsy mpamboly ary miaraka mitavana amin'ny voly miakatra rehefa miakatra amin'ny voly. Natolotra izay tamiko 12 alina
dia tonga dia nentin'ny ina moa nentin'ny rano nandehandeha fandriana dia tsisy iainana mihitsy ny olona tsy afaka mikarama satria ny asanay zao asa tselitselika eny dia izay hita no hohanina dia tsy afaka mikarama misaotra betsaka ny atoko tima izany mitondra ilay fanampiana fa tena zava-dehibe aminay ilay izy. Misaotra anareo tiako Madagasikara zany nameanay fanomezana ny vahoaka. Ny vahoaka moa zany dia faly sady misaotra anareo. Tsisy iainana mihitsy ny vola tsisy ny hanina tsisy dia izay zany nisoranay anareo namonjy anay aty. Araka ny fanambarany sekretera jeneraly ny Antoko hatrany moa dia fanombohana ihany izao hetsika dia ty amin'ny fokontany ankorondrano an-dranomahery izao. Mbola isy araka izany fijerena manokana ireo traboina amin'ny toeran-kafa aorian'ny fifampijinian'ny mpikambana ao amin'ny Antoko. Velorano tanteraka ny eto andrenivohitra taorian'ny oramben'ny sesisesy ireny diberano ny vokatra no izany ary ahina ny mety ho fiakarany vidiny entana mihoatra ny amin'izao. Raha vora zafy mahenina sy tokatra marolahy. Mitomba hatrany ny fahasahiranany vahoaka malagasy dibodrano indray izao ny vary maniry mety izy fiatraikany amin'ny famokarana ho avy izany anefa toy ny fidombary eny an-tsena izay fanahitana fiakarana vahaolana trano aroson'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana azo ampiarana vetrana ary hitondra vokatra ho an'isa tokantrano saingy tsy lara-pamiana ho amin'ny mpitondra-ngamba ny hinanany malagasy ka fototra afitrasa tsy hinana-kanina ny mahamaiky ny madinika anefa mijaly ary efa mifofovolony ankamaroany vao mahita izy eo arapaka isan'andro. Misy anakaroa les solutions na soit mamboly amin'ny vary tanety eny tendrombohitra exploitena tsara le fahasiana zezika sy manaraka norme dia tonga dia maniry tsara le vary le orana fahalalako azy eo amin'ny roa volana telo volana io na roa volana telo volana io vao tapy nefa tsy araka filazan'ny président dia roa taona vao miakatra amin'ny vary fa 3 mois ihany tompoko raha tratrany orana io vary tanety tena rahinao mivokatra be tsisy olana atsika maty ny ambany rano afaka ny ambony tanety zay solution toka Madagasikara zany tokony tsy olana tokony tsy anaritra sakafo gaga andre mandeha tany pulaire gaga tany tamatavy samykeza be firy taona 6000 taona manafatra vary vola tokony atsika nefa tsika tokony anafa tsika ny tokony anondrana vary fa tsika tsy mividy vola tsika fa tsisy devisa fa ambony be dia nefa mbola manafatra vary ihany mampalahelo tsika fa gista amin'ny na amin'ny sport na amin'ny rehetrarehetra dia mbola vao mainka miagista ary gaga moa dia amin'ny président mbola mimanda efatra ihany izy ory olona dia ho faty aby antsika manakavy ngamba 10% sisy ho velona zao raha fa tsisy hoanina dia meno mandafy dinina tsy hitako tsony. Ny ankamaroany mpivarotra nampidirina tao amin'ilay tsena vaovao etsy Behoririka moa amin'izao no nisafidy ny iverina hivarotra amoron-dalana indray. Itsy fandehanany tsena ao anatiny no mandrisika an'ireo mpivarotra ivoaka ety ivelany. Noho izay fahavitiny mpivarotra izay dia mikasa ny hamadika ity tsena ity ho lasa food court ny ben'ny tanàna raha ny nambarany mpanolotsaina ny tanàna Clémence Raharnirina. Onjalalaina Ranaivomanana sy Andra Kotomalala. Miverina mivoaka tsikelikely mivarotra eny amin'ny sisin-dalana indray. Ireo mpivarotra nampidirina tao amin'ny tsena Behoririka. Zara fa malafo ireo mpivarotra ao anatin'ny tsena, antony safidianan'izy ireo miverina mivarotra amoron-dalana indray. Etsy ankilany, ireo mpivarotra sisa antavela ao anatin'ity tsena ity dia mandrahona ny hivoaka ty ivelany ankora mbola mitoy ny tsy fandehanany tsena. Ny rihana voaloha sy faharoa amin'ity tsena ity ihany aloha hatreto no mbola misy mpivarotra raha nita teny an-toerana eny-bolana ty aoriana nanokafana ity tsena ity. Manoloana io fahavitsin'ny mpivarotra io dia nilaza ny mpanolotsain'ny tanàna fa mikasa ny hamadika ity tsena ity ho lasa toeram-pivarotana hani-masaka na irony antsoina hoe food court irony ny ben'ny tanàna. Tsena Behoririka io voalohany indrindra aloha tsy mifampiresana tamin'ny mpivarotra ny fanorenana azy. Zany hoe raha nieritreritranao tsena zany ny commune dia samy no miketriketrika tany dia rehefa vita le tsena vao modina tsona mpivarotra hoe ahoana sy ahoana nefa tsy mety amin'ilay mpivarotra le izy. Zay no antony mahatonga mpivarotra tsy mety miditra ao satria mpivarotra amoron-dalana andresantsika nefa le trano ohatran'ireny hoe trano tonga dia feno be ny rindrina sy ny sisa tsy mety amin'ireo mpivarotra le izy. Raha nisy ny fifampiarabana noho ny fahatratrarana ny taona ny rano mpanolotsaina sy ireo mpanatanteraka zany moa lehibe any mpanatanteraka sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly dia nanambara andre matoben'ny tanàna fa hoe satria ny tsena ny Behoririka dia tsy hidiran'ny mpivarotra tsisy mpivarotra miditra ao sy ny sisa ka dia aleo ho ampiasaintsika io tsena io izy ho ataontsika food court zany hoe eritreretina ho atao zay maika indray zany ilay tsena mpivarotra eo Behoririka.
zay zany le nambara taminay mpanolotsaina de gaga aloha ao anatin'le izy hoe raha nieritreretina ho ampidirana mpivarotra le izy a de tokony anjaran'ny commune ny manao ny ezaka rehetrarehetra zany mba hisiny zay satria zay le fampanantenana ho eo teo hoe ny mpivarotra rehetrarehetra amin'ny aksa be oririka rehetrarehetra iny mandrava tonga ny mitetezana de zahana ho ampidirinao zay aloha zany de efa mampiseho sahady fa ny fahiran'ny commune zany hoe tsy nahatanteraka an'ilay vinanasana tetikasa nieritreretina ho tanterahana efa miaika izy aloha zany fa tsy tanteraka le izy raha tsy ahivina dia nabe resaka ny mpivarotra ny makasika ity tseny ity tamin'ny fotoana nisy koafany zara raha manana iray metetrava ireo mpivarotra ivarotana izao indray nefa dia miverina mivoaka tsikelikely izy ireo noho ny tsy fandehanany tsena ao anatiny tonga nanantona tetỳ amin'ny MBS ho any Androany be ny tanàna ny fitsinjovana bagage ao amin'ny distrika Andramasina nilaza ny zava-misy any an-toerana ny tena ny mikasika indrindra ny fanararaotana ataona tompona ndraiky mpanjakana amin'ny fikarakarana taratasy-nomby any an-toerana amin'izao akoatra izay olana fikarakarana taratasy-nomby izay dia olana ao amin'ity community ihany koa moa araky ny fanambaranty ny fitondrana marary horatsika avy hatrany makasika izay nisy ny tsirariny izay miseho amin'ny fitantanana ny resaka omby ao amin'ny commune Iadidiko izay vokatry ny fanararaotana distafahoatra ny fahefam-panjakana ataon'ny chef d'arrondissement administratif tsara ho fantatry ny rehetra fa lafo be ny fikarakarana taratasy-nomby ao amin'ny commune izay andraiketako mangataka ny amahana io olana io tsy misy atakandro ny tenako raha tsy zany dia ho raisin'ny vahoaka ny didiny efa ela ny aretina tompoko ny vahoakanay koa dia mangataka ny fandraisana andraikitra avy aminareo mpitondra namana ho an'ny commune Iadidiko manokana dia miasa tsara ny mpitsabo ao amin'ny tobim-pahasalamana anankitelo izay ao anivon'ny commune fa ny olana kely fotsiny dia ny fitondrana an'izay sendrany marary be amin'izany aretina izany satria dia ratsy tokoa ny lalana makany aminay dia sahirana ny fitondrana raha sendra misy ny marary zay tsy maintsy anaovana fitsaboana aty andrenivohitra ny ompana bebe kokoa tamin'ny fiakaran'ny rano sy ny fiapetrany ho raisy ny fitondram-panjakana ny fandaharana miara-manonja ho any Androany yavitra solondraibe sy Mathieu Prince no mamintina amintsika ny andininy izay tsy mbola misy ny fepetra manoloana ny fiakaran-drano eny amin'ny faritra Ambohidratrimo sy ny manodidina hoy ny solombavam-bahoaka satria iaraha mahita ny fiakaran'ny renirano ny kopo sy farahantsana amin'izao fotoana iny toerana iny izay isan'ny fivarinan'ny rano avy eto an-drenivohitra tokony hojerena aingana ny ametrahana drafitra amin'ny ilana andrefan'Antananarivo iny ho fandrindrana ny fiakaran'ny rano ahoana ny ainantsika n'le tondra-drano amin'ny ankapobeny dia nresakitsika teo ny amin'ny hoe vokatry ny tsy fanajariana araka ny tokony ho izy ny lalan-drano sy ilay ataontsika hoe tokony fitobian'ny rano zay midina avy any ambony rehetrarehetra any dia izany indrindra na tonga antsika niady tamin'izany fotoana izany roa taona lasa zay hoe tsy mety ny antofana an'ireny lemaka ireny na aiza io na aiza rehefa tsy ampy ny fandaminana sy ny fanadiadiana tamin'ireny moa valo-braingina no azonay tamin'ny teknisianina amin'ny resaka fanajariana no hoe raha ny tena zahay hoe tsy hitanay mihitsy satria to asehoy anay aloha aiza ny drafitra mo amin'ny fanajariana vaovao raha ho totofana ny lemaka ambotro manjaka miala tsy mamerina le izy fa iainantsika le izy zao dia tsara mampatsiany tantara sy hitsinjovana no avy nangataka izay asehoy ny drafitra vaovao ary ahafahana mifeny rano mivoaka avy any ambony rehetrarehetra any mandalo eto Antananarivo renivohitra ary hidina makany ikopa sy farantsana satria iny le makambotro manjaka iny akoatra ny matambary azy tsy resaka le matambary azy ary hatreto fa iresaka ny famoahana ny rano eto Antananarivo renivohitra fotsiny dia iny rehefa tena tsentsy ny ikopa dia iny no azo lazaina hoe lalana anankiray andehanany rano mivarina mamonjy any amin'ny ilany atsimo andrefana rehetrarehetra any tokony everina ny fifisian'ny asa fananganana ny tohodrano ngeza be ho farantsareo satria ty na tytsika na sy tytsika mahatohodrano azy anohana rano ary apakatra ny avon'ny rano ny kopa mandava taona zay ny tanjona ny amin'ny anaovana n'io tohodrano io ny dikan'izay rehefa rano lalovany reny ranony kopa faritra lalovany reny ranony kopa rehetra
dia iaina ny vokatry ny fiakaran'io rano io rehefa fahavaratra sana am'izao dia raha antsika mahita fa tonga dia difotra tanteraka dia eto izay dia mbola manamafy fa rehefa mbola tsy misy ny drafitra tena matipaika tena sahaza fivoan-drano eto Antananarivo dia aoka janona amin'ny fanotofana tany rehetra aloha eto amin'le lemaka Antananarivo sy ny manodidina. Antony lehibe mahatonga izany ny fanotofana ireo lemaka manodidina n'Antananarivo izay efa nodradradradraina hatramin'izay fa nanaovana be marenina hatrany. Miara-mizaka ny vokany rehetra no ny tombontsoan'ny olombitsy ankehitriny toy ny zava-mitranga eny amin'ny faritry Maremasay amin'izao. Ny fanotorana tany ny anisan'ny miteraka n'izao olana lehibe zao fa tsy resahany le fitondram-panjakana amin'ny akabe mihitsy izay endrika fanotorana tany zay satria rehefa miresaka fanotorana tany tsika dia misy bosy karazany maro zany ao ambadika zany fanotorana tany zany satria ity fanotorana tany ity zany na rambole ity ho an'ny manodidina aloha zany Antananarivo sy ny rehetra dia saika ny manan-katao no tena manao an'izay. Maninona ny hoe tany ny totofana dia rehefa manototra tany isika dia fantatsika avy hatrany zany fa na io tambary na io onaona na io rano no teo amin'ny ivonizy na dobo io zany dia kinasa eo anivon'izay hoe olona manambola zay anototra azy dia io hitantsika amin'ny sary io ny fanotofana Maremasay. Maremasay nefa dia ao anatin'ireo hoe bassin tampon zany na andraisana zany an'ireo rano maloto mivarina rehetrarehetra isaky ny tokantrano rehetrarehetra sy amina toerana zay mahabe rano. Io hitantsika io zany ny zava-misy ho an'ny tena Masay dia efa niantso vonjy ny mponina Manjakaray, efa niantso vonjy ny mponina tany Akorondrano, ny teny Amboditsiry, ny manodidina tatia Tsaramasay sy ny rehetrarehetra ty ho tonga tiny io rehefa ho totofanareo io Maremasay io dia natao ihany le fanotofana Maremasay taty amin'ny 7/24 taty io ny zavatra mitranga. Mialangalina trano ny fanjakana ary manilika ny fahadisoana amin'ny hafa foana kanefa hita mibaribary fa tsy misy ny fepetra mifanaraka amin'ireo fananganana fotodrafitrasa etsy sy eroa amin'ny lemaka Antananarivo. Mila mitady vahaolana maharitra ny fanjakana hisorohana amin'ny loza tahaka izao. Warana rehefa avy eo ny Global News aorian'izay ny famarinana fandaharana ahoana marina ary ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe Monos. Izay indray ary no manakatona ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'izao alina izao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany fotoana sika manaraka ao amin'ny rampitso indray.